Ajantsika teo aloha makasika ny vaovao politika indro fa nanomboka tamin'ity volana jona ity samy nahatsapa ny rehetra fa efa manomboka mamirifiry ny andro manomboka amin'ity volana jona ity zany raha ny fanampanazavana azy avy eo anivon'ny sampandrarapa mantatra ny toetrandro no miditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika somary ho latsaka raha mitaha amin'ny maripana ara-dalàna nefa ny maripana ambany indrindra sy ny ambony indrindra ho an'ny eto afovoantany. Miditra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina manomboka ny volana jiona ity isika eto Madagasikara indrindra fa ny eto afovoantany ho latsaka raha ny tanin'ny maripana ara-dalàna ny tanin'ny maripana ambany indrindra ho maro anisa ihany koa ireo andro ao anatin'ny volana no atsapana fa ho latsaka raha ny tanin'ny maripana ara-dalàna ny tany maripana ambony indrindra. Raha mikasika ny toetrandro ny volana jona aloha dia marina fa manjaka amin'izay fotoana izay ny tsokana lizay zany hoe tondra volinandro ririnina tanteraka ho amin'ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy miaraka amin'ny ampovoantany zay ho an'ny ilany andrefana tsy dia refiry zay ririnina zay aloha ho an'ny morontsiraka amin'ny akapobeany satria le elanelana maripana zany tsy dia hita firy raha ho an'ny morontsiraka fa ny ririnina amin'ny akapobeany mitoetra aty amin'ny faritry ny ampovoantany. Raha mikasika ny maripana indray ny maripana zany raha ho amin'ity volana jona ity dia ny vinavinaina zany fa hidina ambanin'ny normal ny température zany any amin'ny manakaikaiky ny 10 any 10 11 12 13 any zany raha ho an'ity volana jona zay zany no mety ho ambany indrindra ny température amin'ity volana jona ity. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia mbola azo vahana hatrany ny atsika hatramin'ny rahampitso amin'izy kosa no manomboka hidina ny maripana ambany indrindra satria hidina 10 degré Celsius zany raha 10 degré Celsius amin'izao fotoana izao ary hiakatra 4 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha 2 degré Celsius izany izy.